Ny fanandrify tamin'ny loha hevitra niraisina tamin'ity fankalazana ity moa ny lahaten'ny filoham-pirenena teny amin'ny lanonana nitanterahana teny amin'ny lampany avoloha nanao tompomaso ny 5 taona hanazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany tenany atao anatin'izany. Fikoritanan-dava no nanamarika ny 5 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara hoy ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lanonana izay nitanterahana teny amin'ny lampam-panjakana teny Avoloha. Fikoritanana izay fanetry be ny fampandrosoana raha ny fanazavana ny eto filoham-pirenena miantso ny malagasy ary nerivelona eto amin'ny firenena hiroso amin'ny fitoniana maharitra ny filoham-pirenena. Fikoritanan-dava ny fiainantsika nandritran'izay 5 taona izay. Raha naladia kely fotsiny isika dia mahita fa 80 io vavitonga Madagasikara hatramin'ny taona 80 kanefa tamin'izay folo izay dia fitsitsiana no nisy ny fifampimbiasa fahefana tono fa ny sisa saika nianaovan'ny tongorono saika namahany tongorono folo efa nisy zany fifamanjakana mahavoatifitra teo am-pianasa fitaontsika. Efa nisy ireo filoham-pirenena sy malagasy maro voaterina ny sesitany mitena maro ireo tsotra izay namony ainy tanaty takoteraky ny tantara toa le tombadibasa sady manano reny mahamentry mikorotandava ity tany ity. Anisan'izay tsy mampandrosoantsika izany na dia malaza ho manan-karena azy i Madagasikara. Tsy manam-pirenena fisika fa izay vitany hafa ve tsy ho vitatsika. Ary nareo vahoaka no everika fa antoka lehibe indrindra amin'izany. Misakafana ny nampisavolovolony isaintsika teo nandritra ny herinandro vitsivitsy izay nahitana fa notandrovinareo vahoaka toy ny any Andriamaso ny filamina sy ny fahaviniana satria efa tangatra rehetra fa tsy misy na inona vita anaty kota. Milamina azy mbola tsy mora niady atao. Lesona lehibe. Ny malagasy ny mahatonga ny tsy fahombiazana ary malagasy ihany koa ny vahaolana hoy ny filoham-pirenena. Mila fotoana lava sy asa mitozo ifanejana foto-drafitrasa ho an'ny fahasalaman'ny aponina sy ny taranaka. Mila fotoana lava sy asa mitozo ny fampivelana fianakarena ny olokaka isam-paritra mba hanofisoa araraviny sy itsiny ny malagasy rehetra. Zany no fanamafisana ny fiavana mba tsy hisy intsony ny zanak'alafa sy ny tany lavitra andrina. Mila izany filaminana sy faratony izany na iza fitinim-bahoaka hitonga ny filanina mba ahafahany miasa fahatsotiaterany ny fahamehana sy ny korotana politika lava izao. Inona koa no lana filamina sy ny faratoniana. Ero ny fifandraisantsika sy ny fiaraha-miasantsika mianivena fa indrindra ireo mpandalà lehibe manila miasany ireny volana eto amintsika. Isika dia mandrefy ny vetivety ny foezaka fa izao tontolo izao sy ny mpampiasa vola dia mandrefy eo amin'ny fotoana maharitra ilaina verenana ny vola sy ametrahana izay tena rafim-pampandosoana. Amapolo taona ny fanarana ilain'izy ireny. Fitondram-panjakana sy firenena no ifanarana ranana fa tsy fitozo satria ny mitondra dia mandava sy mifandingana. Tamin'ity androany ity dia nanome famelan-tsazy ho an'ny fanagadrana latsaky ny 10 andro teo anelanela ny voalohan'ny volana janoary hatramin'ny 20 jona ny filoham-pirenena. Olona manodidina 700 ny voasa nanatrika amin'ny fanasan'ny filoham-pirenena mivady teny amin'ny lampany Avoloha. Namaly fanasana ny manam-boninahitra sivily sy miaramila maro ny ray aman-dreny mpiangonana ary mahasoa vovahiny miasa sy monina eto amintsika. Tazana teo ihany koa ny filohan'ny androm-panjakana rehetra anisan'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha toka tsy hita teny Avoloha ny mpikambana amin'ny biraomaharitra ny antenimieram-pirenena sy ny ankamaroan'ny solombavam-bahoaka nanao sinoa ny fangatahana fanesorana amin'ny filoham-pirenena. Tsy tonga teny amin'ny lampany Avoloha ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny amiraly Didier Ratsiraka izay samy tonga teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina.